Manolotra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy dia mbola andro mitaniky orana indray no mandrafitra ny toetrandro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, izany hoe malefaka ny alzay. Arak'izany ary dia toy izao manaraka izao ny toetrandro no vinavinaina ho amin'ny rapitso voalohan'ny volana oktobra 2024 sy 2025. Ho amin'ny maraina dia hanorana malefaka hatrany ny faritra Sava sy Analanjorofo, somary aka endrika tandrifin-drahona kosa izany ny faritry Nosy sy Sambrano, ary any amin'ny faritry Menabe any fa ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitohy hatrany ny orana malefaka fa ny amin'ny faritra Sava fotsiny. Hanorana tandrifin-drahona mety ho araha-kotroka kosa ny amin'ny faritry ny Afovoantany sy ny amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara, fa tsy tafiditra ao anatin'izay ny faritra Analamanga sy ny amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Nosy iny, fa ibalika ny masoandro. Mikasika ny maripana vao vinavina indray dia somary misy fiakaran-kely ho amin'ny rapitso maraina. Ny aty amin'ny faritry ny Afovoantany izao dia 13 na 14 degré, ny any amin'ny faritry Morotsiraka kosa 17 hatramin'ny 13 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia ny tapany avaratra andrefan'iny no misy fiakaran-kely, 30 hatramin'ny 12 degré zany aty amin'ny Morotsiraka andrefana Ray Manontolo, Morotsiraka Atsinanana kosa 19 hatramin'ny 30 degré ary faritry ny Afovoantany 14 hatramin'ny 12 degré celsius. Raha ivoaka ivelan'ny Madagasikara indray ianao dia mihina fahafapo hatrany any Paris izao ohatra dia ifandimby ny rahona sy masoandro. Ho lalovan-drahona kosa any Milan sy Johannesburg, hanorana tandrifin-drahona malefaka faritry Nairobi sy Bangkok. Ho an'ireo nosy raha vavy manodidina ny Madagasikara ifandimby avokoa ny rahona sy masoandro any Port-Louis, Seychelles sy Comores ary ny faritry Saint-Denis. Dia izay indray no azonao rosatsika manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.